Jesosy raha nitory teny dia tsy nampiasa PowerPoint, tsy nampiasa sary, kanefa dia olona manalina no liana tamin'ny fampianarany. Inona ary no tsy ambaratelon'ity Jesosy ity mba tonga azy aomby? Nampiasa fanoharana maro Jesosy tamin'ny izy nampianatra tamin'ireo vahoaka ireo. Inona tokoa ary ny tsy ambaratelon'ity Jesosy ity? Andehantsika hivavaka mialoha ny hamalitsika izany fanontaniana izany. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izahay ny amin'ny fotoana sarobidy. Omenao anay indray mbola afaka hiara-hianatra ny teninao ka kasio ny fonay mba ho tonga tanolona anirin ny teninao ka hamoazanay be amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy no nanonona zavavaka izany. Amen. Ny voaloboka, ny sampany, ny voatsinampy, ny tendrombohitra na ampiasain'i Jesosy avokoa izany rehetra izany mba ampitana ny afatra sy hatonga ny afatra mba hipaka ao amponin'ireo mpiaino azy. Izany fanoharana izany dia miainga sy ny fototra avy amin'ny fomba fiasa vitsivitsy izay tiako zaraina aminao amin'ity fotoana ity. Anisan'ny mpandinika ny fiarahamonina ity Jesosy ity. Mandinika ny andavanandrom-piainan'ireo mpiaino azy, ireo vahoaka mpiaino azy. Ary tamin'izany fotoana izany, anisan'ny nampiasain'i Jesosy matetika ny voaloboka. Ny voaloboka anisan'ny voankazo izay naniry sy vokatra teo amin'ny toerana nisy azy ireo. Ka ireny no nampiasain'i Jesosy mba ampitana afatra sy nitondrany ireo afatra mavesatra sy manandanja tian'Andriamanitra mampitaina amin'ireo vahoaka mpiaino azy. Amin'ity fotoana ity Jesosy dia nikasika ny fon'olona maro satria samy mahafantatra ny fomba fiasan'ny voaloboka avokoa. Niza resahana tamin'izany fotoana izany. Fomba fiasa anankiray izay tena mahomby ny resaka sy manolotra ny zavatra ilain'ny olona amin'ny andavanandrom-piainany. Ny manaraka izany dia nifangaro tamin'ireo vahoaka ireo Jesosy. Nisy fifandraisana ara-pihetsem-po. Hain'i Jesosy ny nifandray tamin'ny olona sahirana. Hain'i Jesosy ny nifandray tamin'ny mpitondra fivavahana ambony. Hain'i Jesosy ny nifandray tamin'ny mpanan-karena. Hain'i Jesosy ny nifandray tamin'ny mpamorietra izay noheverina fa tena anisan'ny mpanota indrindra tamin'izany fotoana izany. Hain'i Jesosy ny nifandray tamin'izy ireo ary fantany ny zavatra ilain'izy ireo. Ka rehefa nampita afatra Jesosy tamin'izany fotoana izany dia nikasika ny fon'izy rehetra ny afatra nentin'i Jesosy. Ny manaraka izany dia izao hoe hain'i Jesosy ny nanomana an'ireo mpianany hiatrika ny fitsapana mahery vaika izay mety hiandry azy ireo aloha kely eo. Raha teny an-dalan'ny Getsemane izy ireo, hiditra ny sahan'i Getsemane, dia niteny azy ireo Jesosy manao hoe mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Anisan'ny ohatra hita an'ireto mpianatra ireto isan'andro izany ohatra Jesosy mivavaka izany ary nampitainy tamin'ireo mpianatra izany ohatra izany. Toy hoe ramiko, izay no lohahevitra lehibe izay hodiniantsika indray mandritra n'ity fotoana ity izay miompana ao amin'ny Jaona 12. Fotoana anankiray izay hijerevantsika ny fomba izay nentin'i Jesosy nampitana ny afatra ho an'ireo mpianany. Ny rariko mba azoto hiaino ny tenin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny hanome fo madio anao, fo mahay miaino ny tenin'Andriamanitra ary fo mahay mampita afatra ihany koa mba entina hampaherezana ny hafa. Andehantsika hivavaka. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izahay. Ny amin'ny famindramponao aminay indray afaka niara-nianatra ny teninao ka ianao ray malalo no hitsidika ity namako ity. Ianao no ampianatra azy amin'ny fomba manokana ka jereo ny fiainany, ianao no hitondra fandresena ho azy mandrakariva. Aminaran'i Jesosy ilay mahery indrindra izay mampandresy anay isaky ny ray mandinika no nanonona zavavaka izany. Amen.